soa atao amin'ny fandarana Jeanne Foresanty aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany a dia ilay resaka malaza dia malaza ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy inona fa ny didin'ny mivoaka mikasika ny fanolanan-jaza, izany hoe ny castration chirurgicale izany a no didin'ny mivoaka mikasika ny famaizana ny fanolanan-jaza izany. Miteraka resabe tokoa io zavatra io, kanefa tsara ho fantatritsika aloha dia ny hoe ny fanolanan-jaza, ny fanolanana amin'ny endriny maro samihafa dia misy karazana areti-tsaina zany io zavatra io, na hoe désordre psychologique. Efa nazavaiko teto ny hoe ohatraohatry ny ahoana ny fombafomban'ny mpanolana. Io tsy misoratra any an-tapikandriny tsirairay zany satria mety misy olona manam-pahaizana, manana toerana ambony, manana maha izy azy eo amin'ny sosiete mpitondra fivavahana, mety ho tafiditra ao anatin'ny fanolana-jaza. Ka eo mantsy ny tena hoe mahasarotra dia mahasarotra zany an'ilay hoe vahaolana entina zany amin'io karazan-javatra io. Miditra ao daholo raha ny hoe resaka zany famahana ny olana amin'ny fanolanan-jaza, miditra ao ny resaka lalàna, miditra ao ny resaka fanabeazana, miditra ao ny resaka fiarahamonina, miditra ao ny resaka hoe fanabeazana ara-panahy izany amin'ny endriny maro samihafa, na eo amin'ny resaka fivavahana izany na amin'ny resaka hoe développement personnel, fanabeazana ny tanora sy ny olom-pirenena zany amin'ny hoe zavatra rehetra izay mety miteraka an'io herisetra amin'ny fanolanan-jaza io izany. Miditra ao ihany koa zany ny famakafakana, ny hoe fombafomban'ny olombelona, ny fombafomban'ny lehilahy, ny fombafomban'ny vehivavy. Io zavatra io zany dia mbola mijanona ho karazana fikarohana goavana dia goavana zany aty amin'ny tany mandroso. Satria ho kilasiana ve hoe ny fahantrana no mety mahatonga an'ilay fanolanana. Betsaka koa nge ny aty amin'ny tany manan-karena no mbola misy ary mbola mitoetra io karazan-javatra io hatramin'izao. Donc tsy afaka zany hatolakitsika fotsiny any amin'ny fahantrana zany ny hoe fanolanan-jaza zany. Satria na misy ara hoe olona amina fianakaviana mpanefoefo mbola ahitana an'izany hoe karazana fanolanan-jaza izany, kanefa mety misy ihany zany ny facteur hoe favorisant ao anatin'ilay fanolanana izany dia ny hoe promiscuité ohatra hoe ao anatin'ny efitrano iray zany ao daholo ny fianakaviana ray manontolo, ao ny vehivavy, ao ny lehilahy, ao ny dadatoa, ao ny dadabe, zay rehetrarehetra izay zany mety misy an'ilay ataontsika hoe zany hoe fakapanahy bebe kokoa zany izay hoe promiscuité zay. Kanefa ilay efa avy noteneniko teo hoe tsy zato isan-jato dia hatolaka any amin'ny fahantrana daholo, satria na ny mpanan-karena raha zany mbola ahitana an'io karazana viol io. Hatolakitsika ve zany any amin'ny hoe fanabeazana fotsiny? Marina fa ao anatin'ny fanabeazana koa dia misy anjara biriky goavana be zany ny amin'ny hoe fanazavana ny momba ny fanolanana, hitany mety mahatonga ny fanolanana. Tsy azontsika koa nefa ny hoe boriborina fotsiny hoe any amin'ny fanabeazana, satria na any amin'ny toerana misy fivavahana nge misy fanolanana e, ny mpitondra fivavahana nge mety misy manolana e. Fa zany zavatra rehetrarehetra izany moa zany dia hoe amin'ny izao fotoana izao zany accentué bebe kokoa zany ilay vaovao, izany hoe efa manomboka mitory zany ny olona izay hoe victime
ny fanolanana izany fa efa nisy ny fanolanana hatramin'izay zany a raha hoe ataontsika hoe tao Madagasikara fa saingy zavatra fenina dia fenina io zavatra io na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny hoe any an-tsekoly na eo amin'ny resaka toeram-pivavahana ohatran'izay zany satria ilay voaolana ohatra zany a menatra mba menatra koa izy zany a ny iresaka amin'olona an'izany zavatra zany satria tena ohatran'ny hoe voaota zany a ny fiheveran'ilay vehivavy ny tenany ohatra dia misy ihany koa ny hoe mpampangina resaka mba tsy hampisy zany a ny karazana fahafahambaraka izany ka ity zany a misy anekdoty iray a etiko ampieritreritra atsika zany a manoloana zany a an'iny hoe resaka didin'ny mivoaka mikasika ny fanolanan-jaza iny. Misy mpanoratra iray izay a zay akafiziko dia akafiziko koa zany a Konsalika ny anarany. Ny titran'ny boky nosoratany zany de hoe Je réclame la peine de mort. Tamin'izany andro zany a tamina tanàna iray tany Eropa zany a dia nisy fotoana zany hoe nalaza de nalaza ny fanolanana zany a tao an-tanàna ny fanolanan-jaza de ny lohandohan'ny mpisorona rehetra ny mpitsara sy ny elita zany a andeha molavola zany a ny peine de mort ho an'ireo olona izay tratra manolana izany de nisy juge izay zany a tena nitsivalana tanteraka zany a tamin'ny hoe peine de mort io satria zay zany nitendra namana hoe tena manohitohina ny zo fototra maha olombelona zany hoe peine de mort zany sokony asiana intsony zany de teraka olana be zany zay zavatra zay satria misy zany a ny olona izay hoe tena manitrikitrika zany a an'ilay hoe peine de mort zany tokony hovonoina zany a ilay olona nanolana satria ny akabeazan'ireo olon'ireo koa zany a nanakavana victime ny fanolanana de niteraka resabe zany a izay zavatra zay a de ny hafarany moa zany a io ady hevitra zany a de ny hafarany zany de hoe andao azy zany a tsy alefa am'resaka hoe peine de mort zany a fa sazy mifanentana amin'izay zany a no lany zany de nifoanana zany ny peine de mort. Nandeha ny fotoana zany a de nisy tsy faly zany tam'ilay juge de nivioleny ny zanak'ilay juge ary novonoiny teo zany a de tonga de nivadika ny lelan'ilay juge hoe je réclame la peine de mort amin'ny violence amin'ny sexuelle atao amin'ny ankizy. Etiko ampieritrretana atsika fotsiny a izay zavatra rehetrarehetra izay ny hoe morany ny miteny rehefa tsy ianao zany no concerné rehefa tsy ianao zany ny victime rehefa tsy zanakao ny victime de mora ny itatatata ny resaka zon'olombelona apetrako amin'ny tsirairay zany a izay resaky zay etsika hieritreretan'ny tsirairay satria concerné anatin'io zavatra io zany a maro dia maro zany a ny resaka maha olombelona amina ny victime na ny olona izay manao ny viol zany a dia concerné daholo ao anatin'ny hoe zay resaka olombelona zay satria olona simba saina olona déstabilisé psychologiquement ke izany hoe andeha hiviolé ankizy 6 mois ohatra lehilahy lehibe ka tia koa zany a misy tantara iray koa tena marina zay tantaraiko teo zay a ilay hoe boky nosoratany Konsalika zany fa ity koa tena tantara misy ary tena hoe olona namako akaiky azy zany a izay ramatoa québécoise atao hoe Donna Sénécal zay se permettre moa ny tenako miteny ny anarany eto satria nanoratra boky izy zany a momba ny viol natao tamin'ny zanany vavy
ary de tena novonoiny ilay violeur mihitsy zany a ny zanany vavy. Ka zay moa zany hoe samy membre ao amin'ny écrivain francophone de l'Amérique de afaka miresaka akaiky zany a ny hoe momba ny boky zay soratanay zany, ka izy zany a tena nivaky tamiko mihitsy zany a, nanao confidence tamiko a ny zavatra niseho taminy a tamin'ny namonoany lay violeur zany a ny zanany a mbola tsy tadidiko hoe 7 ans ngamba le zanany vavy tamin'io zany, de hoe Jolène pour toujours zay manko zany ny anarany titran'le boky a, Jolène ny anaran'le zanany vavy. Magilifiry de magilifiry a zany tantara izany, ary tena nireniny teraka no ny tantaran'io tamiko zany. Nokarohana zany a ilay Navandoza, nokarohana tena tribunal ela de ela mihitsy io zavatra io zany a, nandritry ny 16 ans no nikarohana. Après 16 ans zany a vao hita hoe iza no niviole zany a ny zanany. Rehefa hita zany io de ay voisin zany a no niviole an'ilay zanany, ary ankizy ataontsika hoe délinquant à l'âge de 16 ans, mpifoka rongony io ranamany io, ary somary simbasimba saina. Rehefa hita zany a ilay olona Navandoza de hoe ho condamnena zany a ho condamné à mort zany. De ilay namako moa zany a i Dona Sénécal moa zany a niteny tamin'io hoe rehefa hitako izy ilay olona nivioleny zanako, olona simba saina, olona drogué, olona tsy hitako zono izy no ny intereko ny hoe hanagadrana azy mandra-pahafaty na ohatran'izay zany ozy izy, zay zany teny. De tezitra taminy daholo moa ny olona zany hoe tianao zany hoe mbola amerikeloka zany io olona io ohatr'izay. Io ramatoa io koa moa zany a mpivavaka be katolika, de izy zany a zay zany ny teny, tsy hitako izy izy ny intérêt manokana ny amin'ny hoe na andeha hanagadrana azy à perpétuité ozy izy, de toute façon tsy ampiverina intsony ny zanako zay, fa misoulager ahy zany na fantatra hoe iza ny nanao an'ilay heloka. Fa ilay ranamana moa zany a nalefa tany amin'ireny hoe prison de correction ireny zany a, hoe misy psychologue hoe manotrona azy zany a, zany hoe natao zany izy a amin'ny prison de correction. Etiko ampieritrretana antsika fotsiny maty zany a izay zavatra rehetrarehetra izay, satria eo maty zany isika andeha hiresaka zavatra maro, misy possibilité daholy a ny zavatra zay resantsika, ka ilay hoe anao karazana tondrotokana fotsiny hoe izao io, ianareo vehivavy manao mini-jupony no antony mahatonga ny viole. Misy anie ny viole na de amin'ireny toerana hoe ny masony fotsiny no miseho ilay vehivavy fa anatin'ny folara sy ny akanjo lavabe mbola misy ny viole amin'ireny toerany reny. Tsara fantatry zay, mbola misy ny viole eo amin'ireo hoe masera religiosy, fa marina fa mety misy zany a ny hoe élément déclencheur zany a any amin'ilay manao mini-jupe ohatra, ka tsy tokony tiako tenenina zany tsy tokony ho focaliser amina ka iray fotsiny zany a no mety ho causen'ilay hoe fanolanana, fa jerena amin'ny lafiny maro, amin'ny antsipiriany mihitsy zany a ny hoe inona no mety mahatonga ny viole. Mety ihany koa zany a tafiditra ao koa ny hoe fifohana rongony sy ny fisotroana toaka ao anatiny daholo zay zavatra rehetrarehetra izay, ny pulsion sexuelle izay hoe
ambonimbony kokoa nga zany a amin'ny lehilahy sasany ohatra ka nefa tsy zay manana pulsion sexuelle ambony rehetra koa de olazaina koa fa mpanolana daholo koa misy ny manana ny maîtrise ny tenany mahalala ny zavatra ataony mba tsy handratra ny hafa rehefa manana n'izay pulsion zay izy ka eo zany a no hoe mila zany a famakafakana mila izay efa famerimberiko eto zany a latabatra boribory amin'ny manam-pahaizana amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsy zany a io hoe kana viole io zany satria raha vao moramoraitsika zany le izy tsy 1 plus 1 égale 2 io fa marina fa ny lalàna izay lalàna lany eo zany a de ampiarina amin'izay hoe tratrambodiondry amin'izay hoe misy pirofo mazava fa Irakoto no nanolana zazavavy kely iray ohatra rehefa nisy izay zavatra zay dia mendrika azy ny fanasaziana izay a hoe mifanaraka amin'izay ka ataoko angamba fa hoe le discussion lavabe mikasika ny hoe inona ilay sazy omena an'ilay mpanolana zany a iny zany aloha de amiko a de ohatrany hoe fandaninandro zany a ny discute momban'izay fa mila fanasaziana izay mifanaraka amin'ny heloka izay natao satria ny impacte n'ilay hoe fanolanana any amin'ny lay vehivavina olana zany a dia tena faharavaravana tanteraka mihitsy zany a ara-psikolojika ara-batana amin'ny vehivavy izay voakasika izay zavatra zay ka tsy moramoraina zany a ny hoe resaka fanazaziana zany a fa omena ny sasy izay fanandrina aminy zany a ny olona izay nahavita ary koa hoe mba evitena koa zany a ny hoe ny olona sasany a izay manamanana an'izay klema zay ngamba mba mety hampiemotra ny sasany zany a ny fanasaziana mahery vaika apetraka amin'ny olona izay nahavita ny olana ny fanolanana izany ka izay rehetra hoe latabatra boribory ny teneniko teo zay tsy mandrara mihitsy ny fampiarana ny lalàna amin'izay hoe olona mavanodoza izany kanefa jerefana amin'ny atsipriany zany a ny hoe ahoana zany a no position raisin'ny société zany a manoloana an'ireo karazan-javatra ireo satria averimberiko eto foana fa areti-tsaina ny fanolanana ny lehilahy normal tsy manolanolana fahatandry zany tsy manolana izany ny lehilahy normal tsy maintsy miandry ny consentement an'ny vehivavy iray izy zay nge le hoe fikotiana vehivavy efa nazavaiko teto tamin'ny émission teto hoe ahoana ny fomba fikotiana vehivavy misy système de négociation ao anatiny ao misy patience misy maîtrise de soi misy ny fahafantaranao bebe kokoa an'ilay vehivavy ka misy potentiel ambonimbony aloha zany ny lehilahy izay hoe anana n'izay hoe caractéristique rehetra izay tsy maintsy lehilahy manana intelligence ambonimbony fa ny mpanolana izany a de ilay ataontsika hoe ao anatin'ny kategorian'ny hoe pervers narcissika efa nazavaiko teto zany resaka rehetrarehetra izany ny pervers narcissika zany a dia olona manana désordre psychologique na areti-tsaina ny amin'ny hoe tsy afaka mihitsy izy zany mipetraka amin'ny placen'ny olona izay hoe victime zany izany hoe tsy azony aneritreritra mihitsy zany ny fangirifirin'ny olona izay hoe tia ny azahoany zavatra zany ananany pulsion hanatanterahana acte iray mitondra fahafinaretana ho azy fa
ny fatany zany a dia ilay fafinaretana tadiavin'ny tenany zany, tadiavin'ny sainy, izay ihany zany no fatany a, fa tsy mipetraka mihitsy izy zany a amin'ny plasin'ilay victime ka ao anatin'ny areti-tsaina daholo a zay zavatra rehetrarehetra izay. Ka maro moa zany a ny hoe filazana ny amin'ny hoe io nge raha vao atao ao zany io lalàna io de ny madinika ihany no hiaran'io lalàna io, fa ny mpanambola sy ny ngetroka anie tsy ho tafiditra ao anatin'io fanasaziana io. Zay indray zany efa any amin'ny kategoria hafa indray zany zay discussion zay, de ny amin'ny hoe fampiarana ny lalàna ho an'ny olombelona rehetrarehetra, ho an'ny citoyen rehetrarehetra, zany hoe efa ao amin'ny kategorian'ny ataontsika hoe zany hoe fahaleovan-tenan'ny mpitsara izay zavatra zay. Ka matombo zany a miteraka discussion be zany a io hoe resaka fanolanan-jaza io a, de satria io zany a endriky ny société koa amin'izao fotoana zao, zany hoe sationa ny violence izay misy ao amin'ny société ao Madagasikara zany a io zavatra io. Fa saingy hoe tato amin'ny fanolanan-jaza zany a no nipetrahan'ny discussion maromaro, fa ny violence amin'ny endriny maro samihafa dia efa mirongatra dia mirongatra zany a ao Madagasikara, ka mila jerena amin'ny antsipiriany daholo zany a ny karazana herisetra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Iza ny olona mpanao an'io hoe maka voamaso, mpanapadoa, sy ny pakany zazavarira, sy ny mpamon'olona amin'ny endriny maro samihafa. Iza no mpanaparitaka ny drogue mahery vaika ao anatin'ny karazana violence daholo zany zavatra rehetrarehetra izany a, izay hoe tokony ho jerevan'ny olom-pirenena rehetra zany a amin'ny antsipiriany a ny probleman'ny société. Ary efa tokony mba misokatra zany tsika malagasy a ny amin'ny hoe fampiasana an'ireo psychologue, fampiasana an'ireo psychiatre reo a mba hanampy zany a ny fiarahamonina, satria amin'ny Afrika sy Madagasikara de mbola mahamenatra izany hoe mamonjy psychologue, zany hoe mamonjy psychiatre zany a, fa satria ataon'ny olona hoe olona dala raha vao mikasikasika an'ireny olona reny, nefa tsy etompoko ny fikorontanana rehetra izay misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny maha-olombelona, dia ny anaran'ireo karazan'olon'ireo amin'ny antsipiriany. Eo ihany koa zany ny sociologue koa miditra anatin'izay hoe karazana famitranana zany a, fanasitranana zany a ny fiarahamonina, fandaminana ny fiarahamonina zay. Ary indrindraindrindra koa zany a dia miditra betsaka ihany koa zany a ny fitsinjaram-pahefana, satria ao anatin'ny fokotany tsirairay ao zany a, ny lehiben'ny fokotany dia afaka mahafantatra ny zava-misy isa-tokantrano, ary rehefa omena ny pouvoir ambonimbony zany a ny lehiben'ny fokotany a, dia mety ho afaka zany a hijery akaika an'izay a karazana olana rehetra mipetraka eo amin'ny fiarahamonina. De toy izay sy toy izay no azoko natolotra atsika momba ny fanolanan-jaza sy ny didy izay nivoaka izany a mikasika an'io a, dia mila izany a ny latabatra boribory ho an'ny olom-pirenena rehetra, ny vatona sondrotry ny tany zay efa noteneniko teo daholy a hoe iza sy iza daholy, ary ny fampiarana ny lalàna izay misy eo zany a amin'ny olona izay nahavandoza, ary ny fanaraha-maso ihany koa zany a an'io olona io a rehefa hoe any am-ponja izy, dia raha maso ny momba azy rehetrarehetra, ary ezahana ihany koa zany a ny hanasitranana azy a amin'ny resaka hoe fanarahana amin'ny psychologie zany a, ny psychologue sy ny psychiatre,